antsika mifanarana an'ity fandarana doria ity. Doria moa le hoe dominy rehetra iainam-pitiavana, faindrena no izana ifampizarana. Ary dia misaotra anao sahady napetrano an'ity fandarana ity. Ary isaorantsika Andriamanitra izay manan-karipasoavana nanome tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka n'ilay teny faneva amin'ny fandaharana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara, atombohy aorino atsarao aza miato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny feovantana any atokantranotsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Emmanuel Jery. Tsy ialantsika ny fomba mifandaharana, ialoavantsika amin'ilay zanam-pandaharana, avy eo dia averintsika ilay lohahevitra nataontsika farany teo, izay tsika vao manaraka lohahevitra vaovao. Ilay zanam-pandaharana moa araka amin'ny mahazatra dia misy foana koa ilay teny fanevany zany, ohatran'ny hoe teny maivaleroa, izay moa ilay anaran'ilay zanam-pandaharana. Anareo ampondolombo malandy, io anareo mihaino anakasy mandefa SMS ety amiko zany. Marambitsy miranga, tany naterahan'ity fandaharana ty. Ambarao ny hitanareo, izay matory vokono, ndao isika ampionjo, fa zaka atao tsy ianara. Zay moa zany teny fanevan'ilay izy. SMS voalohany azo moa zany dia Mamandera atany Malandy. I Manovo Jery, misy mpangalatra aminay aty tena efa dila mihitsy ny fombany. Farofony miaraka amin'ny fatana, vilany, zaka jiaby alokonao loso. Io hitany jirany fa reo tsy miteny. Ay mareo minday fatana, minday vilany, minday raha dia tsy hisy mahita. Inona ny tokony ataonay Manovo Jery? Manovo Jery tsy dia mahay raha karakory fa oza hoe torio amin'Zagnahary. Ya, vazivazy ray an-dalana fa ny torohevitra dia zao hoe ilazao ny any amin'ny fokotany mba misy dina kely ifanaovan'ny mpiray tanàna, mpiray monina, ahafahana miala amin'ny zavatra tahaka izany satria mampalahelo tokoa ny hoe anao salakadin'ny sahiry mitady raha hohanina, ny fandokisanao, vilaninao, rana lokonao jiaby lasa courage ianao Mamandera. Fa zaka jiaby ambadiky ny ratsy tsy maintsy misy tsara, mbo avy tsara avy aminanao. Mena mabibikely, i Manovo Jery, karakory tsara ma ranon jirama aty fa pompinay aty maikinenty nefa andro mafana. Efa reny tompona andraikitra zany. Za mino fandray andraikitra zareo amin'ny jirama. Zay zany. Mitovy tsisy varaka amin'izay koa teneny solofo teny fa mivakiko teo hoe solofo manjary soa. I Manovo Jery, anarany izay manana foto-drafitrasa tsara tia manjary soa nefa rano izay ampiasana aminazy tsy misy. Raha sendra misy zara raha mitete. Mba ilao hevitra moa fa mijaly zahay. Mitovy ihany ma zany le tamin'ny mena mabibikely ndraiky solofo manjary soa teo. Fa za mino fa hen'ny tompona andraikitra zany tsy avelany fotsiny amin'izao fa jirama zany miasa tsara zany. Farany Malandy Abo, io moa sakaiza tsy mahafoy, nandefa afatra izy. Zao ny afatra amin'ny Malandy Abo. Tsy tokony ankalazana ny andro nahaterahana ny olona zany fa mbola tsy vorosaina aby izy niteraka. Fa ny reniny ny tokony ankalaza ny andro nahaterahana satria izy no narary tamin'izany ary niarany zavatra nitranga rehetra. Izy zany tokony mankalaza an'ilay taona nahaterahany zanany fa tsy le zanany. Zay ndray zany afatra voaray tamin'ity zanam-pandaharana teny Maivaleroa ty. Anisan'ny lesona lehibe indrindra amin'ny fiainana ny fifehezana an'izany atao hoe fitoniana. Io moa zany le antsoiny vazaha hoe l'art de rester calme zany. Io tsy ny rehetra manana an'io, ary io tsy tonga ho azy raha tsy volena ao anatinao. Ny rehetra dia malalaka mamafy izay tiany amin'ity fiainana ity. Malalaka anao amin'ny famafazanao izay tianao jiaby. Fa tsy afaka misafidy izay tianao jinjaina anao any aorinany.
fa mafazana anao malalaka fa ny fijinjana aha zay nafafinao no jinjainao zay zany am'ty fiainana ty rehefa lehibe ny olombelona rehetra zany de toy ny reny voiture de collection reny moa nresako ny namako reo vazany tena tian'io fa rehefa alainao lesona zany hoe inona ny lesona azo tsoahana aminazy de hoe ny tena lehibe am'zany hoe voiture de collection zany de ny fahatsarany sy ny fikajiana azy fa tsy ny nanamboarana azy zany hoe tobila no nalako ohatra fa le olombelona ny resako misy le olombelona zany hitanao voakady tsara na de tamin'ny taona firy nanamboarana azy na tamin'ny taona firy zany nahaterahany fa am'izao raha ijery fiara vidinanao am'izao zany mifanohitra am'zany nanamboarana azy alohan'ny kilometrika vitany ny lanja ny tanjaka ny motera sy ny sisa zany hoe mirehareha le olona hoe zany mbola zao taonako zaho mbola tsy de firy raha nataoko tamin'ny donia ty za nefa ndra mijery toe-batany ianao ama resin'le voiture de collection lavitra nenty ary nanomeritreritra anao ty lerany après zao taona mba manakory amin'ny fiainam-pahatanorana zany tsy mitovy mihitsy ny sokady io zany anisan'ny sokady sy taona irin'olombelona rehetra io fahatanorana io nefa ny amin'io fahatanorana io ny tena mamaritra ny fiainam-pahalehibiazana zany hoe samy amin'ny safidy ny rehetra nefa azadiny fa ninonina ataonao amin'ny fiainana amin'ity fiaina mandalo ity zany tsy maintsy misafidy iray amin'reto roa reto ny olombelona rehetra rehefa tonga amin'ny fiainam-pahatanorana tsy maintsy na ianao mifaly avanja mandany ny amamin'ny atanoranao de mangataka fotoana foana anao nijerenao ny hoavinao sy ny ampitso zany hoe rehefa tonga zany fahanterana zany na zany fahalehibiazana zany de ho hita eo foana ny anaovana azy fa am'izao aloha mbola tanora no iainana misy mandray an'izay na ianao tsy sa manao akijiboka ny fotoam-pahatanorana zany hoe matahotra mandany ny fiainam-pahatanorana zany amin'ny filibana fa mba liana mitsinjo ny ho avy mba mandinika ny fahanterana tsy maintsy misafidy amin'ireo roa ny tanora tia tsy tia zay na tsy misafidy izy fa fomba hitondrany fiainana zany ary zay ny tsy mampitovy rehefa tonga ny fotoam-pahalehibiazan'ny olombelona rehetra malalaka ny safidin'ny tsirairay ary malalaka koa ny fidiana amin'ny fiainana ny tsirairay tsy hitovy rehefa tonga zany fahalehibiazana zany le fiainana koa indraindray mifidy satria anao mba fa mifidy taloha teo na izany nefa ireto misy torohevitra vitsivitsy zaraiko aminareo tanora mba fifanampiana anao tanora io tokony hanana filaminana naty ianao mba tsy hisamboamboatra anao amin'ny fiainana tsy taitaitra fa mba manana zay latsoina hoe paix intérieure zany mba manana filaminana naty ao anao tokony mba miasa anao anana ny vady aman-janaka anao sakafo isan'andro fa misy anao mirehareha anao tanora nefa ny anao tsy mijery vady aman-janaka anao tsisy varana tokony hanana fiainam-pitiavana anao mba ho matotra amin'olona anankiray iarahanao mamakivaky amin'ity fiaina mandalo ity manaova fanatanjahantena maro aloha namako efa mba tafiditra am'izay mba ho salama ho lavitry ny hopitaly ratsy koa fa marary tsy olo manao fanatanjahantena mahaiza mizara hafaliana amin'ny fianakaviana amin'ny namana amin'ny zanaka fa tsy hafaliana ho raiky tondesinao safika anao tanora anao miboaka iny basy jiaby tao tsisy tadidinao koa vadinao zanakanao namanao ndo mahavariana anao manana finoana amin'ity fiainana ty ninona finoana nananao fa mahatsiarovana Andriamanitra fa olona tsy manam-pinoana zany
lalana tsy misy fanary, botry tsy misy lay, sambo tsisy GPS, mandeha tsisy direction, tsy misy tanjom-piainana, ratsy any zany. Nefa ny azadiny fa fahatanorana io mety lany mandalo, tsisy olo tonga de teraka izy tonga de matoy. Zaza tanora zay izy vao matoy, jiaby hitantsika jiaby io. Mba zavatra ekensainao no atao mba hahatonga anao tsy haniry hafa. Misy manko zaka ataony iny tsy tiany ata, boko izy maniry nen'olo hafa. Ary zay koa no mitondra hafaliana ho anao ny fanaovanao zavatra mba tiany sainao zany. Manana faniriana amin'ny fiainana mba hanananao tanjom-piainana. Zalalo mba fa rehefa anao ny manontany olo sasany, ino malalo mba revirevinao amin'ny donia ty? Za koa fa velo za fa kiasy ino koa eritreretako raha karaha zany. Ty madala tsy mety bako, tsy maintsy manana faniriana anao amin'ny fiainana, avake fiainana io mandalo. Isaka ny mifoha marandray anao de mifoha aza miaraka amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny tanjona le niteneniko teo iny. Zay atao dia ho vita sy ho tratranao ny tanjona. Zay zavatra rehetra ataonao de izao ho vitaina hatramin'ny farany. Misy olo zalaolo anao raha karaha ty, tsy misasaka leo laolo, mivady kabary hafa koa, io le hoe ny tadiavina tsy hita, ny antanana votsotra, tsisy raha azo. Ilaina ny fahatokisa-tena amin'ny fiainana. Ninonino trangam-piainana miseho amin'ny fiainanao, aza esorina an-tsaina mihitsy ny tanjom-piainanao zany. Natay anao mandeha tanjona iny apetrao fa iny tratranao atao. Maro ny manana hevitra tsara amin'ny fiainana nefa indrisy ozy mijanona ho hevitra fotsiny zany fa tsy arahana asa. Mandrevy to. Ilaina ny fahavononana ara-tsaina, ara-batana, ara-pinoana amin'ity fiainana ty mba hisiany fahombiazana. Azadino fa tanora ianao indray mandeha ihany amin'ny fiainanao, velona ianao indray mandeha ihany amin'ity fiainana ty. Fa raha tanora tsara fiary, zay ny tena antitra migoaka ny filaminam-piainana. Fa raha sanatria mivavana diny lela engany tsisy amintsika zany, tanora ratsy fiary, io tonga amin'le fiteny maka kitay fotsy volo, sady hitangorona ny fahoriana mandra-pahafaty, tsisy fahoriana tsy mitangorona aminao ao. Andeha alaitsika lesona mareny mpangataka reny. Fa manino misy matoy mangataka, misy matoy mpanome. Dikan'izany, zay le zavatra nomanina. Misy nanao akijiboka anety nandany fahatanorany. Io moa le tonona amin'le fomba fiteny mifaly avanja lava. Akafizo ny fotom-pisainana hoentinao miaina mba tsy hanirinao ny fiainany hafa. Satria safidinao tokony tsy haninenanao. Misy olo izy namafy tsiko ary izy miamby vary. Io angano. Ana koa fa namafy tsiko anao jinja tadio. Mamafy vary anao vao mahazo vary. Ary zay no mitondra anao zany amin'ny fahalavam-piainana. Zany hoe safidinao, nakafizinao ary tsy tokony hanenenanao. Ary zay no mitondra anao amin'ny fahalavam-piainana. Zay misy olone tsy lava fiainana satria fahorian-dava, mitseky lava. Feno tamin'izay de zao. Zaza raha mbola zaza tsy milalao zany tsy voafaritra hoe zaza. Fa na milalao ara izy, tohino ihany izy, atsiaro ny fianarana mba hahatonga ny fahatanorany ho feno fanomanana zany amin'ny fiainana. Tanora tahak'izay koa. Tanora tsy miriaria zany tsy tanora. Fa na miriaria fa tsy tokony adiny ny fahanterany mba hahatonga azy tsy ho fonosiny fahantrana zany amin'ny fiainany. Antitra. Tsisy varany ianao antitra tsy hananatra. Mba hananany taranaka anao zany mba ho vanina. Fa raha
antitra tsy ananatra zany ozy ny taolo fa tsy za tokony horazana zany hoe ozony ho faty mihitsy zany ataoko anaty fonosana zany fa fanomanana fiainana any akoatra koa ne ny fanaovanao tsara anatra fafinao any taranaka anao fandarana doria tam'izay moa zany nisy an'le SMS tonga taty aminay io moa tsy maintsy misy foana ny mahita ny tsara eo koa mahita ny ratsy hoe fandarana doria anao mananatra io anao mahia ianao miseho mananatra io ary za ireo tsy miseho mivantana de za miteny hoe za tsy mananatra fa za manoro hevitra satria entany-pitiavana mba tia tamberina ndraikitra amin'ny maha-olo-pirenena dia tsy adino tam'izay namarana anazy izy ty moa zany efa mba maro ny mpiray ombina antoka amin'ny tena amin'ity resaka doria ty misy namana samy miara misotro ronono moa zay c'était teo aloha René monsieur René zany namana misotro ronono de ozy izy hoe za rangamba tiany mety amberina ndraikitra angalanao hevitra de ozy za misaotra fa za tsy angalan'le hevitra le hevitra ny mihitsy no entiko eto aminareo zao ny azy ny afatra ho antsika tanora zany tsy afaka ao ambavanareo tanora ozy izy tato atony hoe fotoananay zao mitsangana ndao irahina fa isika tanora no anangina any an'io ary ifeno avy eo dia mirehitra mafy ny ambo-po mivaivay ny fitiavan-tanyrazana mibosesika ny faniriana miandray andraikitra zany dia mifoa ny fahasahiana ifesy hitondra ny aina vao fijery vaovao fanamby vaovao vina vaovao ary kolotsaina vaovao satria tanora hony toa ohatrany mitondra entana tsy voafeny nefany zay ny filazany azy satria ny taolo manao hoe tsy misy ohatrany ramalina azo tokana aza mbola feheziny hoy James Stababa tsy mifangotrogotra ny orana ane ozy izy ny jinjana ny varo mbola maintso ary tsy ny famirapiratany zinga no afaka ny etaeta fa mila firaisankina mila fifankatiavana mila famakafakana mila traikefa ary mila fahavononana sy fiomanana ny atongavana amin'izany ary anisan'izany ny fananana fototra tsara petraka hoentina miatrika ny tranga amin'ny ho avy hoy ny taolo manao hoe ny heribeo izy tsy arena ny atanorana tsy ody faty aoka ianareo tanora anana fahavononana mila drafitra mila mahay mandinika ny lasa hitodiana ny ho avy hoentina miroso fa tsy ampy hoy izy ny matoko tena amin'ny atanorana fotsiny teny atsipy ao an-tsainareo mahalala ozy izy mifaranany mo am'le hoe arirarira angano tsy zany mandainga ozy izy fa ny olobe taloha zoko berenena andefan'io fa tsy manovo jery fa miara miombina antoka amin'ity doria ty de isorana azy mialohan'ny anomboantsika an'ilay loha hevitra vaovao de tia ny laharamina finday ifandraisantsika 032 44 759 83 ny nomeko aloha izy io mba ifanatonatsika satria raha sanatria mivava misy le mahatoina aloha mifampiresaka aloha mifampiantso enina de mifanoratra aza fa tsy ianao ny resahako na ianao mihaino anahy io tsy raha hitako fa le loha hevitra no resahako fa de fa ialako tsy ny sady 032 44 759 83 ny loha hevitra antsika androany de ny hoe inona no atao mba azahoana fiainana mendrika mirindra tsara izy io moa raha ravina amin'ny teny mbahiny de hoe une vie meilleure inona ny atao mba azahoana an'izany ny olombelona rehetra eto ambony tany dia mitovy ny fahatongavana amin'ity tany ity fa mifanontaniana de hoe fa nahoana ny tsy mitovy ny fiainan'ny tsirairay misy ambony misy antonony misy ambany loharano ipoiran'olombelona rehetra eto ambony tany dia ny reny tsy misy olombelona tsy zanaka ny reniny zany
na iza izy nitorotoroana tao ankibony behivavy rehefa atao hoe olombelona. Ary zay ny tokony hanajantsika azy reny. Misy olona tsy manaja vehivavy tena mampalahelo, tsy hoe lasa solombavam-bahoaka amin'ny behivavy eto, tena mba ataovany manampy sy manaly, tsy olombelona raha tsy avy amin'ny vehivavy. Amin'ny lafin'izay nefany dia efa miavaka sady ny olombelona tsirairay. Misy olombelona mahatsiaro ny nahitany masoandro, tsy vitany mahatsiaro izy fa mbola manao ny tokony atao amin'ireny ray aman-dreny ireny, manaja, manampy, mankatao amin'ny endriny rehetra ambony tany eto. Ambony tany eto tsy misy zavatra velona sy hoe mitsiry zany araka ny tokony ho izy zany raha miala hoe fototra na fakany. Tsisy. Raha zava-maniry dia tsy maintsy malazo izy rehefa miala amin'ny fototrany. Malazo tonga dia maty. Raha olombelona dia tsy vanon-kolona mihitsy amin'ny fiainany. Lazainay zay fa be da be ny mbola mitsambika mikipy. Mitsambika mikipy tsy mahatsiaro sady tsy mahay mihitsy angambany. Satria misy amin'olona ny manao fomba mifanohitra voalaza teo aloha ireo, mamalivaly le nahitany masoandro valivaliana io, ataoko teny mivelon-droa mba analefaka ny fomba fitenenako azy hoe mamalivaly, mba tsy ataoko hoe mamaly. Mahajery mason'ny ray aman-dreniny amin'ny tsy fisiana, nefa ne izy manan-katao tsara, manome tsy ny fitondran-tenan'ny ray aman-dreniny mitsara azy ireo. Leve laolo, filinazy tsy normaly nety. Mama laolo, tsy tsy mety ny nataonareo io e. Misy mba miteny mora nefa mitsara sinsisa. Tsy anjaranao bako mitsara olobenao. Koa misy tsy mety tsy tianao nataondreo, aizako azy tsy tianao aza atao amin'ny fiainanao basy. Fa ny mitsara andreo tsy nanao, misy damby boaka afara ao mamangona anao. Ny sasany dia mandingana amin'ny fanaovana fanompoana ray aman-dreny zany. Zany hoe ny fanompoana an'Andriamanitra ny tena mafana. Za bako tsy maintsy mivavaka, za tsy maintsy manompo-dragnary, mba tsy ilazako hoe tena mangotraka mihitsy le fanompoana. Nefa ny nahitany masoandro indrisy tsintsinoaviny. Na zagnahary ara mety menatra ny hoe zaza mbola tsy hitanao ndro talaonao fa ny nahitanao masoandro jerenao karaha io to. Zagnahary tsy miteny amina mivantana fa mety miteny an'izany izy. Fanomezana rakitra nahadidy amin'ny fikambanana isan-karazany, vita tsy misy tomika mihitsy. Fa mba fanampiana ray aman-dreny, tena maisatra, mba tsy lazaiko hoe tsy misy mihitsy. Ty ilay tonga amin'ilay fiteny manao hoe mifanipaka tahaka amin'ny vavan'omby manoaka ozy, ray miakavia ray miakavanana amin'ny fanaovana tsara amin'ilay ray aman-dreny zany. Mandingana baka dikan'izany. Ndragnahary tsara ndraiky hitanao, anao mivola anao manompo azy, anao manao kabary jiaby, anao manao karaha ty, nahitanao masoandro joya ambelanao karaha io to, tsy mety laolay. Misy tsotsotra, ohatrany hoe misy trano tsotsotra hipetran'le ray aman-dreny, nefa ny nahitany masoandro io, izy amin'io mibolangina amin'ny trano vato be. Ny sasany raha mandeha dia ao anatin'ny fiara raitra be, nefa ny nahitany masoandro zara raha mba misy kapa-tongotra. Mianjaika amin'ny fitafiana tena lafo vidy, nefa ny nahitana masoandro vorokon-tsay mba tsy tenenako hoe lamba rotika. Izy misafidy sakafo zay hohaniny amin'ny isan-karazany, nefa ny nahitany masoandro sakafo ambany foatra isan'andro. Zany hoe zara raha mba mahita misakafo zany izy. Ny ray aman-dreny raha marary, tokony izy no miantsoroka amin'ny fikarakarana, dia alohany atokana trano dia mpanampy no mikarakara azy.
fa ny fanomezana vola dia everiny fa tena ampy ho adidy amin'izany zakataony zany. Nefa azadino tia misy fampatsiahivana kely ho antsika rehetra. Ianao raha teraka ka hatramin'ny fahadimy taonanao dia ray aman-dreninao no manasa vodinao. Azafady amin'ilay fomba fitenenana zany. Aorianany fivoahanao zany avy manao maloto anao, olobenao iny, mamanao wala babanao iny ro manasana anao. Fanontaniana kidaladala ninake. Fa ianao io le mitandregnina anakay izy io zany. Ianareo izy isika. Anareo mba fa nanasa ny ray aman-dreninareo? Na indray mandeha fotsiny iza? Mba fansasainao? Za matoky tsara nataonao. Zany ny avako aby no anaovana tsara aminay tana masoandro. Reny jiaby pitsopitsony kely zay tsy heverinao reny, le adininao reny na bavata. Adininao isaka ny anao boka manao maloto, izy mba manasana anao. Zisika anao 5 taona. Mba impirina anao an'izany taminazy ianao. Mba ho toa aminao ty lohevitra ty hoe inona no atao mba azahoana fiainana mendrika, mirindra, tsara. Io fomba io no mampiavaka ny olombelona rehetra eto ambony tany. Zay no trangam-piarahamonina hita am'izao. Ahoana ny itovizany tsirairay am'izany? Ny sasany mba manao ihany am'izay hafa ny am'ray aman-dreny. Fa ianao menao naka io manahoana ny ianao? Anao ny tsy hitako. Boko aza ambarana anakay, aza miteny. Eritrereto aminao any to. Fa ngeza raha ambarako nanao zany. Nefa ny ianao mbadikin'izay ianao mila fahatsarana. Ilaina ny mameno ny sakafom-panahy, ny sakafon-tsaina, ny sakafom-batana mandritra ny androm-pahavelomanao. Zany manome zany nataontsika hoe mameno ny lohevitra resantsika androany io. Misy fomba fiteny zay manao hoe ranona ny kibo mivezivezy ny fanahy. Dia hoy zay tao fandarana doria hoe ny fanahinao mihitsy no tsary nisy sakafo, anika mivezivezy. Azafady amin'ilay fomba fiteny. Fa zany malaza zany. Raha nana ny kibo mivezivezy ny fanahy, nefa mifanahy anazy tsara ny sakafo rangona olo azy. Feny maro ny manao fadin-dray hitsikitsika amin'ity fiainana ty. Zany hoe fady mipetraka amin'ny tany nefa rehefa ambonina boaly izy mety satria sakafo. Ny fananany ray aman-dreny tsy misy very ny fahafantarany azy. Salany hoe ilay fananana mihitsy no niteraka azy. Voakarakara, voara-maso, voajerijery. Mahasarotiny mihitsy raha misy mikasikasika sy ny sisa. Fa lay niary azy ilay ray aman-dreny zany. Sanatria ohatrany hoe manozona ny eritreritra hoe raha olona manao zany oviana marety vao maty. Engany mba ho diso zany fandinianay zany. Fa raha nitranga hita dia maika ny andova ny olona am'izao. Rehefa taony manampy sy manala dia ny fitiavan-tena no feny zany rehetra zany. Tsy naniry ianao ny tonga eto, fa efa fitiavany no tonga anao amin'ity tany ty. Anao ny tsy naniry navy eto e. Sa ia olona niry navy eto? Inona ny mba valim-pitianao omenao azy amin'izany fitiavana zany? Teraka anao hatramin'ny 5 taona anao araka ny teneniko teo, izy ndo nanasa malotonao jiaby. Mba impiry ianao nanasany anazy, fa mba fanomezana no mifono fitiavana no mba hanyandrasany aminao. Nefa tsy foinao azy zany. Faly nety anao lefa manome fanomezana amin'olo reny e. Mba hiboahan'ny raha. Raha ihany nena ny fanomezana azy io nety.
ihany ane manofa trano ray ihano nefa ny tranon'olobe nazy joya tsy ao azadiny fa io toerana misy anao io toerana misy azy io manko io de mbola hisy anao koa mba saintsaino ihany dino zao sao mba anody anao zay ndray andro any sanatriny vava dia ho tonga zao ny asaramanitra araraoty raha mbola tsy nanao anao vosoa ny ray aman-dreninao raha mbola tsy nanao an'izany ianao mba hisokafany fony aminao misy ane ray aman-dreny rehefa tena lentika ao aminy ao ny faratsiana nataonao azy tsy nahitany valim-pitianao manao didy miafina mihitsy izy tsy soratany aminao soratany amin'olo tsy nateraka any ery satria leo an'le fombanao izy ka raha mbola tianana an'ilay fiainana mirindra zay moa le loha hevitra antsika androany hoe inona ny atao mba ahazahoana fiainana mendrika mirindra tsara une vie meilleure ozy mivazaha dia zay le ndresantsika teo zay aza atao raraka an-tany le olobe nahitanao masoandro io no fototra ny fahatsarana aza mba mitady rofo mihitsy ny hoe za papa za laho tsisy kabary na za mama za godo manomboky ny any ianao naregny io aza atao zay ny misy aminao ameo anazy zavike izy fitiavany ianao be tafahoatra loatra indrindra fa ny reny ho iaho ny reny tena tokony lolo avitsika tapony loha mety ho tohina anao amin'ny fomba entoko ny teny satria nazara mahatsapa fa mafimafy ny tenenako azy teo zay le hoe doria domy ny rehetra iainam-pitiavana raha zavatra tsy domina mafy tsy eniny ao an-trano zay ny fandondomany odo kila olo jiaby marigny tsy hoe anao ndo tsy tiako atany anao mitandregny anakay tsy hitako hoe so de hiverina koa aminakay le message teo hoe ia ma anao miseho mananatra ndraka raha io nefa le olo tsy miseho mivantana zao tena ampitiavana itenenako anareo 032 44 759 80 azonareo zaho avako koa anareo manoratra amin'io miantso amin'io fitiavana iny anakay tapitra ny fotoanantsika amin'ny herin'ny an'io toy izao indray hiezaka hitondra loha hevitra anankiray makasitraka indrindra tompo